Lafim-baovao manasongadina ny fampandrosoana napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany ny vato fehizorin'ny todrano ao anatin'ny izany indrindra ny famokarana herinaratra ao anatin'ny fokotanana Amboasary sy Morarano commune Behenjy faritra Vakina Karatra. Ny orinasa Mado no mamatsy ny vola ao anatin'ny fanatanterahana ny asa ao anatin'ilay antsoina hoe 3P. Tonga nanome voninahitra izany fotoan-dehibe izany moa ny filoham-pirenena eto Madagasikara. No tanterahana androany ny lanonana fametrahana ny vato fehizoro amin'ny fanamboarana ny tohadrano na ny barrage hydroélectrique eo amin'ny reniranon'Andromba PK36 lalam-pirenena fahavito. Ny foto-drafitrasa dia amokatra herinaratra ho an'ny usine Santo na ny société Mado izay tarihan'Andriamatoa Ratsimbazafy Made ary azo izany herinaratra izany ihany koa ireo mponina amin'ny fokotan'ny Morarano sy Amboasary. Ny orinasa Mado no mamady volany tetikasa tafiditra ao anatin'ny fiaraha-miasan'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina na ny partenariat public-privé. 11 miliara ariary ny famatsiam-bola noentina ary ny fanjakana dia manamora ireo atota-taratasy samihafa na ny démarche administrative. Dia tianay ny mampahafantatra ny mahazava-dehibe ny tombony azon'ny vahoaka eto Amboasary tanàna amin'ny fananana herinaratra izay mitondra hafanana sy angovo entina miasa sy manatsara ny fiainana andavanandro. Tsy ho tany lavitra andrina intsony ireo vahoaka ireo amin'ny fahafahana manjifa ny fitaovana serasera fampitam-baovao toy ny radio sy ny televizion sy ny hafa koa ny internet, vata fampangatsiahana na frizidera izay mandeha amin'ny herinaratra. Ny lanonan'androany moa dia ny fanandrify amin'ny fety ny asa raha ny fanamariana nataon'ny filoham-pirenena. Miarahaba ny mpiasa malagasy rehetra ary dia mampirisika amin'ny izany lanjan'ny asa izay tokony ho apetraka amin'ny toerana lehibe mihitsy satria araka ny tengo foana hoe ny asan'ny maha-olona, ny asan'ny manafaka ary ny asa ihany koa no hitondrantsika amin'ny fampandrosoana ny toe-karem-pirenena. Amin'ity androany ity moa zany dia nomariana manokana ity fetin'ny asa ity ho anay satria dia nampiseho fa miasa koa isika ary izao fanokanana ny foto-drafitrasa amin'ny fametrahana ny herinaratra eto amin'ny fokotanina Amboasary izay fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fitondram-panjakana dia asa lehibe ho an'ny firenena. Izy ity moa dia tafiditra ao anatin'ilay hoe politika, le hoe PPP zany le fiaraha-miasa ny fitondram-panjakana sy ny sehatra tsy miankina ary dia zao dia endrika anankiray ampisehoana an'izany. Orinasa malagasy manao an'izany ary dia teratany malagasy koa no manatanteraka an'izany ka dia everinay fa zava-dehibe ny anamariana an'izany zany. Ny herinaratra moa dia ho avy afaka 4 volana na herintaona farafahaelany ary anisan'ny tanjona ny masoana dia hoe le fokotany eo akaikiny izay misy azy dia tsy maintsy hovatsiana amin'izany herinaratra izany ka dia zava-dehibe ny azahoana manatanteraka an'izany. Tsy eto ihany nefa no anaovana an'izao foto-drafitrasa izao fa betsaka ary efa misy maromaro amin'izao fotoan'izao manerana ny Madagasikara no efa tafapetraka ho avy hitokana an'izany tsika rehefa atsoatsy. Io moa zany dia tafiditra amin'ilay politika ny fanapariahana ny angovo ho an'ny vahoaka ary fametrahana ihany koa ilay foto-drafitrasa ny angovo azo avoazina manerana ny firenena satria dia zany ihany no antoka elana amin'ilay atsotsika hoe délestage izay vokatry ny fampiasantsika masinina izay andanitsika vola amin'ny fanafarana solika avy any ivelany izay lafo noho izany ka dia zao foto-drafitrasa izao zany dia hiteraka mihitsy tombontsoa tsy ho an'ilay orinasa izay manatanteraka azy miaraka amin'ny fitondram-panjakana fa tena ho an'ny firenena iray manontolo mihitsy. Ankoatry ny filoham-pirenena mivady dia nanotrona ny lanonana androany ihany koa ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta, ny minisy-mpanjakana misahana ny fampitaovana, ny tetikasan'ny fiadidinan'ny repoblika ary ny fanazariana ny tany, ny ministry ny angovo sy ny solika, ny ministry ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina, ny ministry ny fanabeazam-pirenena ary ny ministry ny toe-karena sy ny tetim-pivoarana. Voalaza fa zava-dehibe ny isian'ny angovo izay fototra hampandrosoana ny firenena. Tsy misy ny fampandrosoana raha tsy misy ny herinaratra izay miantoka ny fampandrosoana ny indostria, ny hôpitaly, ny sekoly raha tsy laza afa-tsy ireo.
Nisoran'ny fitondram-panjakana moa ny orinasa Mado izay ametraka amin'ny foto-drafitrasa amin'izany. Nisy ihany koa androany ny fitsidihana ny usine Santo mpamokatra ny eau minérale izay mampiasa olona 200. Mikendry ny fampandrosoana ny toerana izay misy azy ny usine ka manatanteraka ihany koa asa sosialy samihafa toy ny eo amin'ny sehatry ny fanabeazana na ihany koa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana.